solombavam-bahoaka ny kongo misy mitady amono. Famorina olona ataony antoko politika tsy azo atao ankalamanjana intsony fa anaty toerana voafefy. Tantsaha malagasy potraka tanteraka. Tompoko vavy no iarabakanao amin'ity ariva ity tonga soanao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao koa dia manasana ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Vavao ny trangam-piarahamonina avy hatrany nisehona lozam-pifamoivoizana Matsiravina teny amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ny atoandro teo tokony ho tamin'ny 12 ora tanoany teo anelanelany Amboasary Atsimo sy Tolanaro. Fiara be mpitatitra olona mampitohana Ambovombe sy Fort Dauphin no nivadika ka nirehatra 2 kilometatra miala any Bevilany commune ambanivohitra Ankarera any Ranompiso. Niainga tao Tolanaro ho any Ambovombe ity fiara ity izao tradoza izao. Olona 7 ny fantatra fanamony endry raha nitatitra 17 naratra ka 5 amin'ireo ao amin'ny hôpitaly Amboasary no manaraka fitsaboana 5 ao amin'ny hôpitaly Ambovombe ary 7 manaraka fitsaboana ao Fort Dauphin. Fantatra fa dia aray maso akaiky ny mpamily ity fiara ity raha ny vaovao hatrany. Lafim-bavaon'ny sosialy misedra olana goavana ihany koa amin'izao fotoana izao noho ny fiakaran'ny vidim-piainana ireo toerana fandraisana lanonana amin'izao fotoana izao. Miena ny fahefa mividin'ny mpanjifa fiangonana fikambanana matanjaka na ihany koa ministera sisa ny tena betsaka manofa ireny toerana ireny. Mbola misy ihany koa anefa ny ady varotra. Ravo Razafy-Mahenina sy Andry Rakotomalala. Tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny kajikajy entina misarika mpanjifa ny fanavoazana ny trano fandraisana lanonana ho tsara na ny ao anatiny izany na ivelany. Mandeha ihany koa ny ady varotra isan-karazany amin'ireo tolotra misy mba tsy hahafaty antoka. Marobe rahateo ireo olona misehatra amin'ny trano fandraisan-danonana amin'izao ka izay mora sy tsara nefa no tena betsaka mpisafidy. Tena sahirana ny olona arina izay mpandray koa ary dia sahirana satria apakatra vidy ianao tsy zaka an'le fahefa-mividin'le mpanjifa ilay izy. Tsy apakatra ianao maty antoka ianao satria vidin-javatra tena tsy tentsona hoe foafiry. Resaka vary fotsy zao amin'ny toerana misy any Ortona tsy afaka manao an'le vary tsotra nefa tsy maintsy le vary luxe tsara satria mila an'le vary ara-dalàna le olona. Dia hitanao manaraka ny any amin'ny 44 000 5 000 ariary lasaka kely zany rendray le vidin'le vary reny. Taloha ny tranonay io kely dia niteny ny olona hoe mba lehibe azy io fa ampy anay. Amin'izao fotoan'izao le olona mitady efitra kely satria raha taloha izy mety mba zaka olona 300 400 amin'izao fotoan'izao 50 80 100 raha misy dia misy no tonga le olona zany manao raharaha. Ezahana mihitsy zany hoe tamtamazina ny olona mba hiaraka aminao dia anao zava-reto aminao tonga any 40 000 ariary zao ny olona ray rehefa le vidiny zany le mahafinaritra azy dia eo izy miady varotra dia rendray midina any amin'ny 35 000 iny. Animation koa dia misy ady varotra ihany koa izay atondra zareo. Noho ny fiakarany vidim-piainana tsy maintsy miankina amin'ny ady varotra sy fifampiresahana misy no anfanana tsy ny toerana toy itony. Jerena ihany koa fa efa mividin'ny tsiraray toy ity fikambanana toko-piry ity izay mikasa ny anao seho any Mahajanga ka voatery anao fitadiavam-bola. Izy zany tena hitanao hoe efa le mepanahy efa eo iny fa izy koa zany mijerany hoe atra izany pouvoir d'asan'le olona dia afaka mandeha le négociation zany zany tena zava-dehibe misy pasotra antony. Dia eo zany ianao rehefa hitanao le izy fa azahoanao le tanjo anatratrarina dia tonga ianao miditra ho azy. Izay zany ao anatin'ny taona dia efa voalaza ao anatin'ny programanay fa tsy maintsy ampidirina anaty budget ny fivoahana any amin'ny province fa zay manao rakitra isaka sabotsy dia izay zany mampina. Dia io zany tafiditra ao anatin'le budget io rakitra io zany akoatran'izay fihetsiketsehana fikaroana lalam-bola. Saika ny sehatra rehetra no misedra olana amin'ny fitangana ny vidim-piainana. Tsy hita nefa izay sarangotina samy manao izay fomba rehetra tsy hahafaty ny asa fivelomany tsiraray. Ny fanjakana tokony anarina na analefaka ny hetra tsy antenaina.
fa fijaliana tanteraka no iainan'ny tantsa ankehitriny diso fanantenana malonda ny zava-misy amin'izao fotoana izao toy ny any antany be andrefana mandoalika tanteraka ny tantsa tsy misy mpividy ny vokatra tsy lazaina intsony fa anjakan'ny gabraraka sy ny tsy fandriampahalemana raha ny tatitra nataony mpanao gazety Lenda William MPS Ambanja. Efa mandrefitany eto Madagasikara ny fahasahiranana mahazo vahoaka amin'izao fotoana tsy amivily fo fa indrindra ireo tantsaha any ambanivolo any tegna maregny marary rehetra tamin'ny fitondragna tetezamitan'ny Rajoely efa nahay magnavaka ny olo mahay mitondra sy tsy mahay ny vahoaka ny antany be ndray fa ny Ambanja mililoha mitintigny amin'ny jialy ny vahoaka amin'izao fotoana rango taloka tetezamita za fa tsy pory olo io fa izy dizay lasa zay ratsiratsy talenta baka ny tian'olo fitonga azy io ke raha misy ny olo mbola tsy resy lahatra no tsy ho tia izy dikan'izay mifidy le olo ratsiratsy talenta koa le olo manjary ohatrany manahirana fo le to-tsaigny fa raha fahitagna tokony doko zay tsy nifoha tamin'igny tamin'ny tetezamita igny doko mba nahazo miloloha mitintinky doko io mitoetra amin'ny maha Rajoely izy tamindray mandeha ty fijaliagna nindesiny ty fitondragna ity sahiragna ny olo lavany tsy misy vidiny raha nivadiky amin'izay izy igny na avec leha araiky izy io iandry 30 20 kilony lavanio ala he tsy haiky antany maromaro izy ko antany leha tegna misy zahay ato agnatiny zahay mivokotra fotoboly zegny raha iainany eo aty ke tegna lasa tafitretre jaly zegny tafiditry vola tsisy hanigny tsy hita maty mahovelogno zaza jiaby vantihina ke karazagna raha magnanigny amin'izay izy koa hontry atany iraha iandry nilagniny nitondrasany zegny tegna le vidim-piainagna zegny nahe sara mitretre zato isanjato ny tantsaha amin'ny fiainagna lafo na ny toetrandra aza magnamboa ity fitondragna ty mahatsapa diso fagnantenagna ny olo mitretre zato isanjatony ke mitretre ke ambony ambany amin'ino zany fa zao izy hitansika zay valagna reky mandavo reky tsy fampiany sakafo magnano ny ataony entany magnano ny ataony tsy fandriampahalemagna tsy tenenina intsony ambanivolo na tanabe ary ny tegna afara ndraiky le fototro tegna mahasarikolo amin'ny raha koragnana izy ko indrindrindrindra tansika hoe amin'ny avaratra ray manontolo satria rango avy eo région Sofiake avaratra ray manontolo raha mikasiky lavane atsika jiaby miara mahay fa tsy mipetraka fomba nivolagnana izy tsy mipetraka fomba anatsapa fa diso fanantenagna bo olo am'le prix lavane ny fahatsarovantegna karaha io no zava-dehibe amin'ny fanapahan-kevitry ho atao amin'ny amare afaniakatra 4 taonina mahery ny varina farany mpitondra fanjakana raha oharina tamin'ny taona 2024 tsy nampiovana inona na inona teo amin'ny vidiny nefa izany ny fambolena etsy-andany tsy tafiditra ao anatin'ny vaindondra raha ny mpitondra fanjakana akory any ka voatery mampiakatra ny vidim-bary ireo tantsaha raha Razafamahinina sy Andry Rakotomalala Mandina nena mbe 7,4 ny varina fara mitondra fanjakana teo nelanela ny volana janoary hatramin'ny desambra 2024 ary 7,7 sy enetsy tonna ny taona 1,2 araka ny tatry SPM sapandraraha iray natsangana anafatra varina nanomboka ny taona 1,2 tsy nisy fiatraikany amin'ny tsena tao anatiny anefa izany vao mankaiza mampitangana ny vidim-bary hatramin'ny 100 ariary ny iray kapoka tokony aty anaty kilo zany raha tsara tsy ilaina le fanafarana vanvy io zany zay mora ihany ny vidiko ohatra vidy stock zay vidy varikazy dia afangaro tena miakatra be mihitsy le vidim-bariko zao zany ny kibon-janakay miena daholo ny kibon'olona am'izao le fiteta le vola tsy misy nefa rehefa tsisy vola dimy maro ny ataonao tsy misy vary arotsaka raha telo kapoka fandotsako teo satria dimy mianako zay lasa roa ray sy tapany ary indraindray raha amiko manokana dia tokony mijerena mihitsy ny lemaka fambolena rehetrarehetra satria any ny kanaly latototra tsisy fanaraha-maso ny karaman'olona tsy ara-dalàna raha mba hoe tokony anakaraman'le samy madinika ety an-tsaha dia tena le PPN isan'andro mihitsy zany ilana fanamboarana milana ray aman-dreny mba hijery hidiny ety fotony zay mora ihany aloha vidina fa hitanao le asa koa dia samy manany azy zay tsy dia miasa be ihany na endrato 10 sena eny mo ray kapoka dia fa zay telo mianaka dia ento ray kapoka isako mandrotsaka zany isako mandro
loka na diman-dratary dia efa ampy indraindray vitorona koa vita. Ankavitsiana sisa ny tokantrano mahavita manjifa vary amin'ny kilao eny an-tsena. Saika isan'andro no ahitana fiakarana ny vidiny na ireo mpivarotra aza sahirana amin'ny fanaovana ny kajikajy manodidina izany. Tena tokony atao aloha raha misy ezaka azo atao dia atao tsara mihitsy mifanampiana fambolena ohatrany tamin'ireny taloha reny. Fa ohatra misy fambolem-bary ankoatran'izao misy fivoarana dia mety ampiantsika ihany eto Madagasikara. Tamin'ny andro dada Ravalomanana hoe nisy fambolem-bary vidim-bary tamin'izany mora. Zao ny ka enjakenjana fa tena misy 5 000 mahery ny kapoaka amin'ny vary. Tsondroana amin'ny ratsan-tana sy mahatakatra amin'ny kilao. Stockage mora indrindra ty valopolosena ny kapoaka dia ny kilao 720 ny kilao. Tsy para 700 ny kapoaka. Betsaka no miaefa tafiditra anaty resaka politika maloto mitondra ny fanafarana vary. Andaniny voafetra ireo mpandrara afaka manao izany ary saika olona akaiky mitondra avokoa ireo manafatra vary. Ankilany entina andeha miantsaina ny malagasy ho zatra tolorana ny vary omeny fanjakana mba ho mora kokoa ny sarikula amin'ny fifidianana. Vaovao teo Karenina izay hatrany tafiditra anatin'ireo sehatra fototra na ny antsoina hoe secteur primaire izay mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny teo Karenina Madagasikara ny sehatra ny Jono. Miantoka ny 7 isanjatony ary karena faobe eto amintsika ary 4 isanjatony vokatra dia miondrana avokoa. Agoragora nefa ny fanaramaso ny faridramasontsika noho ny tsy fampiny ny fitaovana ka mahatonga ny mpanjony sasany irona amin'ny sehatra tsy ara-dalàna. Onja lalana aranavy manana sy Andry Rakoto Malala. Mandidina ny arivo sy efatralina sy iray hetsy sy iray tapitrisa kilometatra tora-drony velaran-dranomasina Madagasikara. Tsy manana fahasamby folo ampiasaina amin'ny fanaraha-maso io velaran-dranomasina io nefa ny Centre de Surveillance de Pêche na ny CSP izay rafitra miandraikitra izany. Vokatra io tsy fahampiana raha-pitaovana io dia vola mandidina ny 9 tapitrisa $, no very isan-taona noho ny fisian'ny jony tsy manara-dalàna. Ankoatr'izay, efa tsy mifanaraka intsony amin'ny fitombony azon-drano ihany koa ny filana ka mahatonga ny jony miopampana na ny surpêche. Miteraka fatiantoka goavana amin'ny toe-karena eto amin'ny firenena io fahaverezana vola tapitrisan'ny maro noho ny tsy fahampiana ny fanaraha-maso ny faridranomasina io. Amin'ny mahanosy an'i Madagasikara dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny toe-karen'ny firenena ny sehatra ny Jono. Tokony apetraka ihany koa ny comptoir de pêche ahafahana manara-maso ity sehatra ity. Manana ndraikitra ngezabe mihitsy ny arenana Jono zany an-dranomasina indrindra eo amin'ny toe-karentsika satria afaka mampiditra vola vahiny betsaka izy fa tokony tsika anodina n'izy ireny eto toerana dia anara-maso tsara mihitsy ny firenena afaka manjono amintsika. Aleo amin'izay manomboka zao arovana sistantsika aza mandany volantsony any fitaovam-piadiana fa any tokony vividanana zavatra fitaovana arovana ny sista an-dranomasina mandoatsika nofana olona hiaro ny sistantsika na reo mpitondra roplanina na mpitondra sambo sy ny sisa mba matianina koa reny olon'ireny hiaro ny tanindrazantsika apetraka ny lalàna ohatrany any amin'ny arena kibon'ny tany any an'io apetraka tsara koa ny comptoir momba ny zavatra io. Ankoatra ny fanaraha-maso ny faridramasina dia anjara asan'ny CSP ihany koa manara-maso ny fizotry ny fanjonoana eny amin'ireo farihy lehibe manerana ny nosy. Raha tsy haivina dia voatamy 12 martsa lasa teo na tratrarana sambo aingam-pandeha iraiky saika hanondrana antsokosoko an-dranomasina milaza 2 taonina tany nosy be ho an'ny Mayotte. Ny fanomezan-danja ny anivon'ny fokotany sy ny fahefana eny fotony no ahafahana mampandroso ny firenena manoloana izao fahasaranana misy eto Madagasikara izao. Lasa mivangongo loatra any amin'ny fahefana mpanantanteraka ny faraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena ankehitriny ka tsy mipaka eny anivon'ny vahoaka eny fotony ny asa fampandrosoana. Dingana voalohany ahafahana mametraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny famerenana indray ny fifidianana sy fokotany. Ny fametrahana fitsinjaram-pahefana tena izy no anisany ahafahana mampandroso indray ny firenena hoy ny mpamakafaka faly hery Ramakavelo. Raha ny zava-misy amin'izao nefa nojerena dia tsy mipetraka intsony io fitsinjaram-pahefana io. Ahitana diatana ny fahefana mpanantanteraka ny ankamaroany fanapahan-kevitra raisina miainga avy eny fotony. Indraindray aza baiko midina avy aty amin'ny mpanantanteraka no ampiarina eny amin'ny fokotany sy ny commune ary ny district.
Anisan'ny tsy mitondra fampandrosoana teto amin'ny firenena ny fitsabazabahan'ny mpitondra amin'ny asa mivondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ary mbola sarotra ny isian'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena raha tsy mipetraka tsara io fitsinjaram-pahefana tena izy io hoy ity mpamakafaka ity. Tsy mety amintsika mihitsy zany le centralisation satria tsy ao anatin'ny kolotsainantsika io. Ny toe-tsaintsika malagasy mihitsy dia tena mipetraka hoe anio fokotany ny tena miainga amin'ny fiarahamonina. Tokony ihany zany ny tena omena an'le pouvoir fa le structure mihitsy eto Madagasikara ny tsy adapté mihitsy amin'le centralisation. Efa hitantsika mihitsy le centralisation tsy mandeha ka maninona mbola io foana ny atao. Fantatra mihitsy angely izy hoe tsy mandeha. Ny antony tsy possible ho ana président de la République ray no mitatana fokotany 17 000. Impossible zany. Ahitana taratra ny tsy fandrosoana ny faratsiany lalana sy ny fivangongon'ny fako amin'ny toerana maro manerana nosy. Manjaka loatra eto amin'ny firenena ihany koa ny kolikoly ka mampisatra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tafiditra amin'ny atao hoe tafahitsika satria le corruption efa be loatra. Ny tafahy zany tsy mahavita manatanteraka ny asantsony ny fanjakany. Aritanga zany amin'ny lalany, hita zany amin'ny fako. Na hiteny ninona ary ny fanjakana hoe tena mbola mandeha tsara ny fanjakana, vao hitanao fotsiny ny fako eto Antananarivo, vao hitanao fotsiny ny lalany eraky Madagasikara, dia fantatra hoe misy problème amin'ny fanjakana. Donc matoa tsy vita dia misy problème amin'ny fanjakana. Dingana iray anomboana amin'ny fametrahana fitsinjaram-pahefana tena izy ny firosoana amin'ny fanaovana fifidianana sy fokotany. Raha voafaritry ny lalàna dia fidina sy fokotany fa tsy tendrena toy ny misy amin'izao fotoana izao. Lasa pandray baiko fotsiny ireo sy fokotany napetraky ny olobofidy sasatsasany ka tsy mitsinjo mahasoa fokotany adidindy fa lasa miaro ny sezany sy ny tombotsoany izay olona nametraka azy. Lafomba ny politika mba isian'ny fitoniana ara-politika eto amin'ny firenena ary tsy antraika amin'ny vantana any amin'ny vahoaka ny vokatra tsy ny krizy izay ahina mafy hipoaka aorian'ny fifidianana no mahatonga ny FFKM ampifondrina ireo heriverina rehetra misy eto Madagasikara. Tsy vonona amin'izany anefa ny mpitondra fanjakana ary tsy azo lazaina fa mijery ny tombotsoam-bahoaka hoy ny fanehoan-kevitry ny antoko kitana. Ravorazafy Mahenina sy Andry Rakotomalala. Miantefa mitondra fanjakana ny afatry ny olom-pirenena mahakasika ny fametrahana fitoniana ara-politika. Iankinan'ny fiainana ho avy izany, toy ny ara-toe-karena sy ny ara-tsosialy. Zava-dehibe araka izany idirany FFKM mantsihatra bebe kokoa amin'ny sy ny fifidianana madio sy mangarara amin'ity taona ity. Ny laina izy mandray anjara ao anatiny satria tokony hoe samy mandray andraikitra daholo efa olom-pirenena. Fifidianana mangarara mandeha amin'ny ara-dalàna tsara. Izay no takinay mba tsy hisy ny kolokolo. Tsy hisy ny korotana eto amin'ny tanàna. Manjary tsisy asa zay. Raha vao misy korotana zany dia le asa mihitsy ny olana. Amin'ny fiainantsika moa amin'izao efa tena mandroso misarotra amin'izao. Fa tsara mahitsy izao fiainana. Tsika efa mandroso pesahirina amin'izao. Ilaina ny FFKM amin'ny mandray anjara amin'izao. Famanana fifidianana. Ny fifidianana ihany no antokany hitondra fiovam-piainana tsaratsara kokoa manoloana ny fahasahiranana iainan'ny vahoaka ankehitriny. Ilana fahamelony rehetra nefa izany, indrindra amin'ny resaka lisam-pifidianana, eo ihany koa ny fahaizana mifidy izay ho kandidata hanavitra ny Madagasikara. Io moa zany tsy magaga io fiavonavonan'ny fitondram-panjakana io. Ny aty amin'ny fanoherana moa zany dia efa vonana ny metanana foana amin'ny alalan'ny filomarika Ravalomanana, fa ny antso foana amin'ny fitoniana zany amin'ny alalan'ny fifampiresahana zany ho fanomanana ny fifidianana zany. Ny filoha Ravalomanana efa nanao zay ezaka ampilamina. Tsika tsy matahotra fifidianana. Ary tsika tsy mitady seza, tsy mitady tetezamita, fa kosa andao aloha tsika zany le terrain ilalaovana zay feno tsilo na fantsio diovina aloha zany zay vao miroso zany tsika. Ny FFKM dia isorana ngeza be satria izy ny autorité morale ao hany sisa atokisa ny vahoaka malagasy. Ry vahoaka malagasy tsy vaky volo. Io ny andro sisa afaka anehoanao ny safidinao. Misy rata anaty lisam-pifidianana ianao. Ary verifiable izy. Satria io refonte total dikan'izany sy le listanao taloha fa tonga dia voafafa daholo igny. Ity ny lista vaovao ahafahanao maneho zonao olom-pirenena feno ka hifidy ny safidinao indray. Fanontaniana mipetraka ny hoe vonina mali ny antsony FFKM ave ny mpitondra amin'ny siny izay fitoniana izay. Saika tsy nahitana solo teny avy amin'ny fanjakana manko ny teny lafy, nandritra ny fitaovam-pivavahana nanokafa na ny fiaonam-be. Ny avy Madagasikara nefa no resaka ary ny anavitra ny malagasy. Fananao ampamoaka kosa ny somba fambahoaka ny Kongo, ny somba fambahoaka Brunel Razafintsandraofa nandritra ny fahatsiarovana ny tolom-bahoaka 770 atany Kongo tany. Misy mitady hamono amin'ny fomba rehetra io no nambarany. Natsikafony ihany koa ny tsy faiza mitata ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Angombavao ny Ando Miaratina sy Andry Rakotomalala.
misy mitady amono amin'ny fomba rehetra ny solom-bava-mahoaka ny Kongo Brunel Razafitsandrofa raha ny ampamoaka nataony lehibe na zandary mihitsy no mikonikonina ary an'olo tena natanteraka izany asa izany raha nambarany tsy mahazaka ny filazana ny marina ny mpitondra ka manao ny fomba rehetra anampenam-bavan'ny olona mahasamteny. Nisy fivoriana tao Antananarivo. Io fivoriana tao Antananarivo natrehana ministra anankiroa. Général gendarme vitsivitsy dia tompony andraikitra ambony vitsivitsy. Dia zavatra voriana tao dia hoe ho vonoina ny fomba rehetra Brunel. Ampahafantariko anareo havako zany. Alatitra sao dia tonga ny tapaka lavindreo aho. Isy taratasy apetrako aminareo ray aman-dreny sao dia ho sahirana anareo havako amin'ny zaratolagna hoe ateron-dopy, ateron-boangy, andesona lavory, apero amin'ny ababeny ry ndra ery amafijery. Misy taratasy ho apetrako sao sagnatria lavindreo aho. Fa mikinia mono anareo tamin'ny fivoriana nataondreo tamin'ny latsinainy hariva. Ministra roa tao dia général ny gendarme dia tompony andraikitra ambony dia io général ny gendarme io namoaka vava fa izy ny hitondra le opération hagnano le mission amin'olana amin'ny fomba rehetra. Fitondram-panjakana tsy mahavita azy no mijoro eto hoy no amafisiny tsy mahafantatra ny tena laharam-pameana ho an'ny malagasy. Tsy mahay rangaly mpitondra atsika, tsy mahay ny mpitondra. Gouvernement incompétent. Tsy mahay nareo hoe raha tena mahay nareo dia fantatrareo ny atao hoe priorité na ny atao hoe laharam-pameana. Raha tena mahay nareo ary manam-piniavana dia fantatrareo hoe ahoana nitondrana an'ity. Ce n'est qu'une question de bon sens. Zay fotsiny. Raha olona misaina ianao ary olona mandinika dia fantatra hoe inona ny tokony atao aloha dia inona ny tokony tanterahana. Zay fotsiny. Fa tsy mahay anao dia vahoaka no mijaly. Kapoka n'ity fitondrany ity mihitsy ny fananany toetra tsy te ho tompona andraikitra hany ka ny rehetra no mizaka ny vokany. Le mpitondra atsika na le gouvernement atsika dia gouvernement mpanilika andraikitra. Tsy te ho tompona andraikitra ary tsy mandray andraikitra. Tsy mbola misy problème tato ny zakaina tamindreo tagny ka mba nitadiavandreo vahaolana na nitadiavandreo fomba hoe ahoana ny amahana an'izany. Fa ze problème tantaraina agny dia nagnilika andraikitra fe zay. Misy mivarodraza ato hoe mandangy députénareo, mandangy Brunel. Tsy tadiavina hoe inona le vahaolana fa nanilika andraikitra. Nandalo teto Batsiray, nandalo teto amin'ny aty enina amby zato ny maty tamitsika tato. Za magnano tato sagny Antananarivo hoe 2 zao efa maty. Ragova ry mizaka fa roa ny maty dia ny Ragova hono ny marina. Endri-po verimaina hoy nambarany ny fanohanana ity fitondrana tsy mahavita azy ity manoloana ireo vahoaka ny Kongo nandritra ny kabary nataony tamin'ny fankalazana ny tolom-bahoaka 770 ka nilazana ireo rehetra ireo. Porofo mitohaka amin'ny tendany ny zava-misy ankehitriny fa tsy misy azo antenaina amin'ity mpitondra ity intsony. Izy ireo samy ao andapa ihany no mifanalamba maloto ary maneho ampabe maso ny tsy fankasitrahana izao fitondrana mijoro izao. Fa misy endrika fanjanahana vaovao miseho eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fahitandreo malagasy mpila ravinahitra any ampitan-dranomasina any. Ohatra amin'izany ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, ny fampiasana ny fitsarana ho tombotsoa ny olon-tokana. Hatreto dia verimaina ny ran'ireo malagasy niady ho an'ny fahafahana tamin'ny tolom-panavotana 770 ny antsipiriana izay avetrany eo amin'ny rindra-tsara ny andry Rakoto Malala. Misy fanjanahana amin'ny endriny vaovao eto Madagasikara raha ny zava-misy nojerena hoy ireo malagasy mipetraka any ivelany. Eo ny fanampiana-bava amin'ny endriny maro samihafa raha tsy laza afa-tsy ny momba ny fanakatonana ny orinasa fanaovan-gazety La Gazette de la Grandille, ny fampahantrana amin'ny endriny maro ny malagasy, ny fampiasana ny fitsarana ho an'ny tombotsoa ny olon-tokana. Ny zavatra ataonao ao momba ny relais martial dia hoe tsy hivoaka velonao zay no zavatra nilazainao. Tsy hivoaka velona intsony ao amin'io fonja io i relais martial ataonao daholy izay rehetra baikionao omenao baiko hatramin'ny olona farak'izay ambony indrindra
ka hatramin'olona ty olona ary amin'ny tribunal zany mary amin'le brao ary misy an'le placard misy ny dossier ny Roly Mercia orahana hoe avoay le dossier ny Roly Mercia omeo an'ity olo ity de avy angalarina daholy reny alatra be vata mitranga amin'ny dossier ny Roly Mercia izay enao anisan'ny mibaiko azy de le olona anankiray ao amin'ny présidence io koa enareo reo no manamafy ny dossier aty ny zava mitranga mikasika ny Roly Mercia ny zava mitranga voaingana kely mikasika ny tompony gazety ny gazety de la Grande Île ny zava mitranga momba ny mbola rajona zava mitranga maro be ireo any dia domaine anankiray fitsarana de constat implacable anankiray tsy indépendant ny fitsarana fa mahazo baiko efa namoaka communiqué ny syndicat ny mpitsara de asa inona ny fean'iny zao tsy fantatra reo inona. Ny tranga tahaka ireny no maharatsy endrika any Madagasikara ny velany ary maloto eo anatria ny firenena maro maneran-tany i Madagasikara. Ny tsindry ataonao ao amin'ny fitsarana io no mampatonga ny instance rehetra ty ivelany instance mikasika ny droit de l'homme momba ny zon'olombelona ny zavatra ataonao io monsieur Mamo Ravatomanga ao amin'ny fitsarana io no mampatonga ny instance aty ivelany milaza fa tsy tandalany Madagasikara ary tsy manana indépendance ny justice ary manitsakitsaka ny zon'olombelona. 10 volana mialoha ny alany Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana mitohy hatrany ny fanampenam-bava sy ny ramatahora miatra amin'izay samy teny maro no gadraina izay miendrika ho misy ambadika politika toa Andry Berija Ravelomantsoa Roly Mercia mbola rajona fa voatsiela akory zao fa vao tamin'ity herinandro ity ny fanakatonana ny la Gazette de la Grande Île. Toa manamarina tokoa fa fanjakana jadona mitovitovy tamin'ny fanjanahantany ny zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Efa tsy manana olona intsony sy ny mpitondra ka manao ny fomba rehetra anerena ny vahoaka anatrika ny hetsika izay ataon'izy ireo toy ny tranga tany Ampantana Antsirabe izay niantsona ireo olona 20 taona no miakatra anatrika ny fitokanana EPP manara-penitra iray tany antoerana nasaina nitondra karapanondro karapokotany anamarina ny fatongavany mihitsy ireo olona ao amin'ity fokotany ity haina ny sy ny ambadika alabato amin'ny zavatra tahaka izao hoy nambaran'ny mpanao politika Christian Tabera angbavony onjalalany aranay manana sy Andry Rakoto Malala. Nametraka taratasy fiantsona ireo olona 20 taona no miakatra anatrika amin'ny fitokanana EPP manara-penitra tany amin'ny fokotany Ampantana Antsirabe ny avy eo anivon'ny fokotany raha ny voalaza tao amin'ilay petadrindrina dia ho famezam-boninahitra amin'ny filohan'ny Repoblika sy minisitra ny fanabeazam-pirenena no antony nanantsona ireo olona ireo anatrika ity fitokanana ity. Nasaina nitondra ny karapokotany ho fanamarinana ny fahatongavana ihany koa ireo mponina raha ny voalaza ao anatin'ilay petadrindrina efa tsy manana olona intsony ity fitondranty ka manao ny fomba rehetra mba azona olona maro rehefa manao famorim-bahoaka ahina isy ambadika alabato ihany koa mifanerenan-kolaka ny vahoaka toy izao hoy ny mpanao politika Christian Tabera safidy ny olona tsirairay ny mandena tsy anatrika ny fitokanana ataon'ny mpitondra ka tsy tokony asiana fanamarina pahatongavana izany mitovy tamin'ny trangany seho tany Mahajanga izay nanangonana karapanondro maromaro mba azona misitraka vatsitsinjo ity ny seho tany Antsirabe ity efa manakaiky izao ny fifidianana ka tokony mailo hatrany ny rehetra manoloana ny fomba ataony ekipa ny fitondrana ahafahana manodina ny tena safidim-bahoaka amin'ny alabato. Ohatran'le tany Majunga ihany io tany Vepanina Majunga hitantsika reny naorina daholo le karapanondrom-pirenena zany ny dika fa tsy hany amin'izareo tsony le force aza terenareo hanaraka bontolo le tianareo atao le vahoaka ny Antsirabe satria vahoaka ny Antsirabe zany rehefa miteny Antsirabe dia base tanteraka ny team zany ary zay tsy manaiky an'izany code atao hoe ankolaka zany terena ankolaka ny vahoaka andeha hifidy ny tianao atao zany ny ambadiky ny tiany zareo atao nge efa vitany zareo fa ny anatotosany azy zany sisa ny andro anatotosany mody miandra ny fifidianana io inona kay tsamoagna an'le datim-pifidianana firenena ka ao anatin'ny alabato ny alana azy ka pisy stabilité politique.
raha tsy aivina dia efa nahitana tranga mitovitovy tamin'ity tany ampantana Tsirabe ity ihany koa tena endorany fotsiny 17 martsa lasa teo izay nanakatonana sekoly rehetra sy nampitsarana fampianarana tamin'ny sekoly na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana teo ihany koa ny fahanapahana ny lalana noho ny fahatongavany filoham-pirenena hitokana EPP manara-penitra iray teny an-toerana. Mitoetrandry ny fandrebirebena saina ataon'ny fitondrana anakonany ny tsy faiza mitantana sy ny tsy fahombiazany anisan'ny teraka resabe indray izao tamin'ity herinandro ity ny mikasika ny loko tamin'ny tsangambato efa lany atao ity fitondrana ity hoy ny mpamakafaka politika Ertina Rasoa miaramanana na iza refa raha niresaka tamin'ny Jessica Miray sy Tahirinena. Hôpitaly sekolitra ny mpanjakana izay naoriny ity fitondrana ity dia nolokony amin'ny lokony antokony avokoa eny hatramin'ny rafim-panjakana toy ny Bianco izay efa manana ny lokony sy ny sary famantarana azy asa dia mbola lokony amin'ny lokony antokony hatrany. Dia niteraka resabe indray tamin'ity herinandro ity ny mikasika izay lokona fototrafotrasa izay toy ny tranga tao Antsirabe nolokona aingana ilay tsangambato ny mahery fo raha nalaza be tao mitambazotra tserasera fa mitovy loko amin'ny antoko politika iray. Fandrebirebena saina na diversion hatrany no ataon'ny fanjakana vahaolana eto amintsika anafena ny tsy fahaiza mitantana. Efa lany atao ilay mpanohana ny fitondrana Loranjy satria nandrerany 4 taona sy nisy natao afa sy nadokondoko birao mpanjakana na pirantiranty fotodrafitrasa rafikalitao amina loko marevaka rotana ho azy ary ny zana natao mihitsy nandoko na natao aza niova loko koditra ngabitsika malagasy hoe lasa tsy zarazara hoditra na zao hoditra fa Loranjy hoditra dia natao Loranjy hoditra ny malagasy natao daholo zany zay afahana rehetra mandoko amin'ny loko Loranjy. Io ne tsy dia tena resaka hoe lafy ny fifanandrinana ara-politika loatra fa tia merivery sain'olona satria amin'izao fotoana zao dia mitangana izay tsy izy ny vidim-piainana tsy mbola nisy zany tamin'ny tany gasy hoe amin'ny andro volana marsa hiditra volana avril andro miakabokatra dia mahery ny arivo ny kapokany vary zao manambana ny fiakaran'ny vidiny solika eo ihany koa ny olana makasika ny herinaratra sy ny angofo zay tsy mety voavahatra amin'ny androany. Izay sisa ny faraherin'ny fitondrana eto amintsika rehefa tsy mahomby amin'ny fitantanana dia mamorona diversion. Voarara nanomboka omaly ny famirina olona karamanjana ataony antoko politika rehetra tsy miatra kosa nefa izany ho an'ny mpitondra fanjakana ho an'ny antoko tiky Madagasikara kosa dia tsy magaga ny fanapahan-kevitra tahaka izany satria efa nitoetra tamin'ity fitondrana ity jadona. Jessica Miray Tahirinena. Tsy azo atao intsony nanomboka omaly ny famorina olona ny kalamanjana ataony antoko politika rehetra voalaza fa hitandrona ny filaminam-bahoaka no antony. Nilaza ihany koa ny ministry ny ady-tany sy ny fitsinjaram-pahefana fa ny fandehanana miantsena dia mety hiteraka fanelingelenany. Atao anaty toerana voafefa avokoa araka izany ny famorina politika rehetra. Na nisy solombavambahoaka anao tatitra amin'ny olona ny fidy azy asa dia ferana anaty toerana voafefa ihany koa. Tsy aran'izany kosa ny mpanatanteraka. Tsy vao izao no nisy fanaparam-pahefana toy izao tamin'ity fitondrana ity hoy tambaran'ny solombavambahoaka TIM. Efa zavatra misy eto firenena amin'izao fotoana izao efa tafiditra anatin'ny jadontsika. Anjarantsika vahoaka no mandanja no mijery hoe inona tokony ataontsika fa raha fijeriko azy za manokana efa tafiditra tanteraka anatin'ny jadona firenentsika. Tsara ny mampatsiahy fa saika anaty faritra mifefetrany ny TIM no manatanteraka fanaintanana sy ny famorina ny olona. Saingy na izany asa norarany fanjakana hatrany. Raha tsy aka ohatra fa tsy ilay esika te tsy taosy ny vala 20 martsa lasa teo izay nanapohana bomba mandatsa-dranomasy mihitsy. Fatotosa androany atao amin'ny foibeny atao Belair ny fionamben'ny antoko tiky Madagasikara ao amin'ny boriboritany fantelo nandritra izany no nanolorana ireo mpikambana mandrafitra ireo birao vaovao rehetra ary ny fanomezana toromarika ho an'ny mpikambana. Jessica Miray sy Tahirinena hatrany. Tonga maro ny mpikatroka tiky Madagasikara ato amin'ny boriboritany fahatelo nanatrika ny fivoriam-be. Nampahafantarina androany ny birao mandrafitra ny antoko TIM voafidy tamin'ny alalan'ny fifidianana. Ny Brandis TIM, ny Foko TIM avy amin'ny Fokotany 430 izay mandrafitra ny boriboritany fahatelo. Ny Brand vehivavy TIM ary ny Tanora TIM. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nitondrana toromarika ho an'ny mpikambana rehetra. Eo ny fanentanana ho an'izay te hirosaka ho délégué amin'ny fifidianana,
eo ihany koa ny fampahafantarana fa tsy maintsy tafiditra anaty lisitry mpifidy ny olom-pirenena rehetra indrindra vao ny fenitaona. Ato amin'ny atokotiako Madagasikara efa nitaizaina mihitsy amin'izay fiainana politika izay ary izay mahatonga ny dinika ohatr'izao mba hifampizarana hifanankalozan-kevitra hanatsarana izay lesoka sy zavatra tokony harenina. Fanentanana izay ny tena zava-dehibe, fanentanana ny olona andeha hisoratra anarana anamarina ny anarany eny anivon'ny fokontany. Misy ihany koa androany ny fanolorana sertifika ho an'ny tanora tia nahazo fiofanana informatika. Ny antoana solombavambahoaka fendra lamba manana avokoa ny fianaran'izy 5 mianada ka ny 9 nahavita ny fiofanana hatramin'ny farany. Fa ny fifidianana ihany no ahafahana manova indray ny fiainam-pirenena manona izay fahasaranana lalina tena lalina iainan'ny vahoaka malagasy izao. Tsy afaka andray anjara anaty fifidianana izay nefa raha tsy voasoratra ao anatin'ny lisitry mpifidy. Izany indrindra no antony anaovan'ny komity matarata-maty fidinana eny fotony eny anetanana ny olom-pirenena mba hisoratra anarana sy anamarina ny anarany ao anatin'ny lisitry-pifidianana. Onjalalana Ranaivo Manana sy Andry Rakoto Malala. Fokotany 12 amin'ireo 12 ao anatin'ny komina Talatamaty no efa nanaovany avy anivon'ny komity mafidinana ifotony anetana ny olona hisoratra anarana anaty lisitry-pifidianana sy anamarina ny anarany eny anivon'ny fokotany. Efa nanomboka tamin'ny volana Desambra ireto mpikambana ao anatin'ny komity Talatamaty ireto no nanao ity fanentanana ity araka ny toromarika anomeny ny filompanorina ny antoko ny filoha Marika Ravalomanana. Zava-dehibe ny fandehana maneho ny safidy amin'ny alalan'ny fifidianana. Mialohan'izay nefa dia tsy maintsy manoratra ny anarany anaty lisitry-pifidianana ilo iray izay vao afaka misitraka iozony io. Ny fifidianana ihany no vahaolana nalàna ny firenena ao anatin'izao fahantrana izao. Izany indrindra no nanosika ny komity Talatamaty hanao fanentanana tahaka izao. Menina daholo tsika rehetrarehetra, ny any amin'ny resaka fampianarana mitabataba, ny any amin'ny resaka fahasalamana mitabataba, misehatra ny asa mitabataba, be loatra ny olona tsy hanasa. Ny any amin'ny resaka aratsy ny lalana mitabataba, ny transporteur sy ny rehetrarehetra ampy angamba izay raha te hiady ianao amin'izay fahafahana izay hialanao amin'izay tabataba izay dia mampirisika anao izahay mandehana misoratra anarana eny fokontany. Izay vahaolana voalohany indrindra ahafahantsika miady amin'izany fitabatabana izany. Samy mahatsapa mazava-dehibe ny fisian'ny fanentanana toy izao ny olom-pirenena. Samy niraisany feo moa ny hoe fifidianana ihany no ahafahana manova no avy Madagasikara. Efa misoratra daholo izay rehetrarehetra ka mahafinaritra ka ilaina dia ilaina ilay fanentanana mba hifidy aby ny olona rehetrarehetra amin'izay tsy manenina fa vokatry ny fonao ny mifidy. Efa nisoratra anarana fa mbola tsy nijery fa efa hijery. Fandehanana mifidy aloha amiko dia mba fandraisana anjara eo amin'ny tanindrazana zany. Raha mbola hoe tsy hifidy aho zany dia mety mbola izy ihany mety hoe ilay mpitondra amin'izao fotoana izao ihany mety mbola ho eo. Dia izay ny sady vao mainka raha natanako ny olona hoe andao hifidy. Zava-dehibe tokoa ny fanentanana ny olom-pirenena aminatin'ny fifidianana izao indrindra satria adidy no mifidy amin'ny olom-pirenena antsika dia ho anahy manokana moa izany dia efa nisoratra anarana zao. Amin'ny 12 aprily avy izao ny farana vonjy-maika amin'ny fanoratana anarana anaty lisitry-pifidianana. Mbola manana andro maromaro araka izany ahafahana manao izay fanoratana anarana izay any anivon'ny fikontany olom-pirenena. Hatreto mbola tsy tratra ny tanjona napetraky ny seni dia ny avosoratra anarana manodidina ny 13 tapitrisa sa manerana ny nosy. Vaovao ny fanatanjahantena indray ho tanterahana eo amin'ny kianja mitafona Korondrano ny 14 ny 19 aprily avy izao ny fiadinan'ny tompon-dakary Madagasikara eo amin'ny taranja Ayady judo. Ampikatroka tsy latsaka ny 700 no andrasana hiatrika izany raha ny fanazavana. Fotoana lehibe io ifantenana ireo mpiady sokajy taona cadet sy junior hiatrika ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika fa indrindra ihany koa isafidianana ireo mpiady andrafitra ny ekipa pirenena hiatrika ireo lalao iraisam-pirenena amin'ity taona ity toy ny lalao nosy izay atao eto Madagasikara. Vaovao avy any ivelany kosa indray mahery vaika ny tranga firetana miseho any amin'ny faritra Asturias sy Cantabria avaratry Espagne. Mahatratra 7% ny trangana firetana nanomboka omaly raha nitatitra nataony manam-pahefana tany antoerana. Andomiaratina sy Tahirinena.
7 nitrangana firetana atao amin'ny alany Asturis tao amin'ny mpifanila vodirindrina aminy Cantabria nanomboka omaly. Raika amby 7 tamin'ireo nakasika fotsiny any Astury raha nitatitra nataony manampahefana tany an-toerana. Firetana ninina natao izao tranga izao raha ny fanazavana. Fianakaviana, tanàna maro no tandindondoza manoloan'izany raha ny fanehoan-kevitry ny lehibe ny faritra Astury atao amin'ny tamazotra an-tserasera Twitter. Mbola no amariny manoloana ny mpanao gazety ihany koa fa tsy mendrika ny olona navita izao. Olona anjatony maro no tsy maintsy nafindra toerana. Lalana maro ihany koa no tapaka. Tao Castellon, faritra Valence Atsinanana, efa nanomboka ny 13 martsa teo ny firetana ala ary omaly voafeny sampana mpamonjy voany izany. Ity no trangana firetana mafindrindra tao Espaina tamin'ity taona ity. Efa mananika ny 704 hektara ny tany potika ary mahery ny 300 ireo olona nafindra toerana. Ny taona 2022 maizina tanteraka ny tao Eropa vokatry ny firetana ala. I Espaina no kontinanta nitrangana firetana be indrindra izay efa nisatra amin'ny 500 ka naharavana tany 3 hektara raha nitatitra nataony EFIS na ny système européen d'information sur les feux de forêt. Avaraka ny vavavoaray eto am-pelatanana amin'izao ora itenenana izao 30 minitra lasa teo izany dia lehilahy iray no maty voatifitra tetsy Anosy Zato andefana ny ariva teo tokony tamin'ny fitora mahery kely teo. Misy milaza moa fa voatifitry ny dahalo ity tovolahy hitantsika amin'ny sary ity. Misy ihany koa ireo milaza fa voan'ny balan'ny mpitandro filaminana izay voalaza fa nanenjika dahalo moa izany ireto mpitandro filaminana ireto ka olon-tsotra no ity voan'ny balan'ny mpitandro filaminana ity. Tsy mbola fantatra mazava moa izany ny tena antony nafatesany ity tovolahy ity ahafahany fantatra kosa dia voatifitra ny bala ny denany. Dia izay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoana ny fampalalam-bavao ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany famelohan'ny sarantsika dia ampahafantariko ianao fa ny fandarana ahoana marina sy ny fandarana Global News izay no arainao aorian'izao fotoana ny fampalalam-bavao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho fa mitondra lohateny Savazy. Feno matompoko.